Efa ndresaka an'izay fanatanjahantena izay ihany isika dia niampy 170 mianadahy ireo mpampianatra fanatanjahantena sy mpanazatra avolenta izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ANC Vato ny Académie nationale de sport mo no nanofana azy reto nandritra ny 3 taona. Mpianatra miisa 120 indray no nahavitany fianarany ho mpampianatra fanatanjahantena sy ho mpanazatra avolenta tetsy amin'ny Académie nationale de sport. Andiany indray mihira fitaratra no nisalorany ireto mpianatra voavoaka ireto izay lehibe ny faritra Mahatsatra ambony mo no raim-pia azy. 120 mianadahy nahazo mari-pahaizana ho mpanazatra ara-panatanjahantena avolenta dingana faha-efatra entraîneur sportif supérieur niveau 4 ary ny 20 mianadahy kosa nahazo ny mari-pahaizana ho mpanazatra dingana faha-3 entraîneur sportif niveau 3. Naharitra 3 taona ny faharetan'ny fianaran'ireto mpianatra ireto. Maraina io no tanterahana ny lanorana fizarana ny mari-pahaizana sy ny famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ANC Ivato. Andraikitra lehibe ihany koa izay sahanin'ity établissement public ity ny mamolavola sy mampiofana an'ireo ataontsika hoe olona isahana manokana ny fitantanana mahakasika ny fitantanana ny fampatrona fanatanjahantena tantana an'ireo lavitra izay efa napetraka ary indrindra isahana ihany koa ny andraikitra fampianarana izay fanatanjahantena samy manana safidy ireo ankizy ireo samy safidy taranja iray avy ho ampianariny any amin'ireo tanora anivon'ireo rafitra napetrakatsika toy ny école de sport, any amin'ny sport étude, any amin'ny sport scolaire, any amin'ny sport pour tous izay any moa zany metrahantsika izay fa mbola volanany ireo tanora amin'ny avy any zany fototra dia miditra any anatin'ireny club ireny rehefa avy eo amin'ny alalan'ny section, ny alalan'ny ligue sy ny fédération mba ho lasa volavolaina ao anatin'ireny dia ho niveau indray ireo tanora ohatry fotoana izay dia mipetraka tsara ny ataontsika hoe fanomanana no relève sportif. Arak'izany dia kitry farany fampandrosoana ny fanatanjahantena ny fotony ireto mpianatra voavoaka ireto hoy ny ministra tompon'andraikitra ary afaka hiasa avy hatrany eo anivon'ny fampianarana sy ny fanatanjahantena an-tsekoly sy ny fanatanjahantena ho an'ny daholobe. Nampanantena azy ireo moa ny ministra tompon'andraikitra fa ikarakara faran'izay aingana ny atafiditra azy 170 mianadahy ireto ho isan'ny fianakaviam-be ny mpiasam-panjakana. Ireo andiany telo efa nivoaka ny taona 2024, 2024, 2024 izay misa 170 kosa dia efa nahazo ny toerana sahaza azy ary efa tafiditra ho isan'ny mpiasam-panjakana ampandroso ny fanatanjahantena eto Madagasikara.